gasy rakoto. Nanja mandresy mitsoa randria morasaty livana andraina sambatra fity mahery fahasoavana nanoratra ny tantara nanja mandresy tangany tranatra efa fitsika samarana ane zao ny ankizy zay efa ny am-piangonana efa tonga daholo ka mbola misy zavatra manahirana azy andeha ihany rehefa avy eo fa miandry kely ianao. Andray kosa azy neny, za ve foaziny maraina be anampy an'ny manao raharaha dia zao neny indray mitaraiko sy mamorona zavatra hafa eo. Sehatra izay efa ela be ny tonga. Feno ve tsy maheno efa hoe mbola misy zavatra atao koa fa miandry ianao. Fa maninona ho aneny lasa ohatran'ny kizitina be izany Aza mandreraka eo re ianao fa makamo Mandehana aloha tadiavy le kifafa mafana tokotany iny. Mbola mafa tokotany Ozy neny mbola maika hianatra sekoly alahady anie zaho mariny ka tonga dia mandeha ihany ianao fa mbola be raharaha iny sampy fa tonga dia mandeha ihany. Dia aiza mirakitra azy neny? Jereo akaiky ny fantapera eo fa misy arizato hitako izay tany an-dalana dia iny aloha entina androany Andray neny, finina mihitsy mahazo aneny ity toa lasa manao atsirambina be toy izany Mandeha ihany ianao fa aza mitsaratsara eo tsy mahatondra neny arizato iny kosa fa ento raha mazoto neny ka tsy ho hitan'Andriamanitra eo ihany ve ny atao koko. Sasa miandry anie samy lasa ary marina tena io manara-maso ny fahatongavan'ny mpianatra sekoly alahady io pastera lozy ity marina. Inona zao no lazaiko eto? Sisy, fa ahoana indray moa ty tary ty? Tsy izany pastera fa hoe azafady, salama tompoko. Manahoana ianao? Valeo aloha fanontaniako teo nahoana ianao nitara toy izao? Nefa raha nisy ny mpianatra nazoto indrindra hatramin'izay dia ianao. Sady aiza moa tireninao tsy nanatitra anao androany Tsaronao nga ny rodanan'io tetezan'io raha volana lasa izay. Firy ny ankizy lasa ny rano-tany. Indray aza moa dia lany ny voay. Izao efa namboary fokon'olona izy io dia io tetezana somary manahirana io. Nefa ianao samy ankizy daholo ny miaraka. Tsy mety anie izao Ka nenay anie pastera lasa be raharaha be izany foana isaky ny alahady maraina izao Sady vitan'izay fa tena lasa kizitina be mihitsy. Efa saika mbola tazana izao ary zara tsy nandalo saniko. Fa maninona moa samy tsy tenemin'ny pastera fa izany Tsy hitanao angaha izy natsoiny katekisty iny. Efa ao amin'ny trano fisainanao izy mianaka no miresaka. Tsy tadidinao tsara angaha fa efa tonga teto mihitsy anie zandarma ny tenin'ny diakona sy ny loha olona niaraka tamiko Ka tsy hitako intsony izay havaly an'izany tompoko. Zahatra anie mbola andranony nitadiko fahamafana tokotany Tokony mba ho resahan'ny pastera neny rehefa tonga eo Eny ary mandehana mianatra fa miandry anao raha misefaly vao manomboka. Tompoko, fa zao pastera mba misy Inona ny olanao aza misalasala. Ka tsy mitondra rakitra ve ianao Neny anie tena niova be mihitsy Tsy nety namoaka vola izy fa ariary teo akaiky ny fantapera izay no nasainy entiko. Ve, reto ary ity ny rakitra sekoly alahady dia ity ny rakitra ao am-piangonana. Ary reto indray gotianao alohan'ny ivavahana avy eo. Misaotra betsaka tompoko. Aleo pastera fa soloiko rehefa tonga dadanay Ka foko andry fa tsy soloina izany. Izay mandehana amin'izay aloha fa efa tara be. Eny ary tompoko, misaotra betsaka. Inona ary ny tena nampiova madamy Ranoro tato ato izay Tsaroa ve ny fahoriana nahazo azy fahiny, indrindra ny nahatongavan'ilay devoly tamin'ny vadiny iny. Tsaroniko tsara mihitsy ny fitantarana na dia efa herintaona toy izao aza. Tena maharitra mihitsy izy lasany.
nahazo fahazahoan-dalana hitondra fiara dia izy indray no mitondra ny fiara. Dia izao lasa manondrana ny vadiny rehefa tsy ao izy, tsy misy manara-maso. Sa niova fitiavana an'Andriamanitra rehefa nisy ny vola. Aleo aloha andeha ery aloha ery miandry any Ranoro. Malaika nakupende malaika. Tena tara marina. Voadona koa ilay fatape rehefa andrehatra teo dia miverina nampirehatra indray. Izao ty lasa midonaka indray. Avy any am-piangonana indray manendy trondroka. Aleo hiomana amin'izay. Tsy ho avy kosa angamba Ranoro ka. Efa 10 minitra sisa dia hanomboka ny fotoana. Aleo hiditra amin'izay fa efa manao famantarana ny katekista. Tena efa ny folora vena mahavoatonga aty am-piangonanako. Mifarakitra sady izany matomira ny koralina. So fa nitsangana daholo ny olona dia tsy tazan'ny pastera. Indra no vao hiditra ny fiangonana. Sady mody miondrikondrika be ny izy izany. Dia andrasoko ary ivelany ary izy vao manomboka ny hira famarana. So maso dia mahita hirika ny sirany eo indray. Avy aloha maso tsy hijery any. So fa tsy tazan'ny pastera mihitsy marina. Saika tratra ny fanontaniana mandreraka teo indray. Izay fa manomboka ny hira famarana nataon'ny katekista. Dia mbola mijery firana izy dia aleo miala moramora amin'izay. Mety izao vao tapitra ny sodranka mandeha ny feon-kira farany misy an'ilay mangina kely vetivety iny dia mivoaka malaky sady raha ny diakony eo ambaravarana iny. Samy eo an'izany hoe modiko mitazona kibo dia mieritreritra hoe marary dia lasa. Tonga dia eto ivelan'ny vavahady eto amin'ny andro. Tsy tany mihitsy aho eto. Izay fa tafavoaka. Tonga dia mandeha maika mihitsy aloha mandra-pivoaka ny olona. Any akaiky ny tetezana vao miandry ny sisi. So mantsy ka mimenimena be eo ny. Kely sisa dia hivoaka ny vavahady. Madamo Ranoro. Oay masina. Finy tia mahataitra anao e. Manao ahoana aloha ianao Ranoro a? Pastera fa ahoana no mivoaka aloha ve? Ny fanan'Andriamanitra anie tsy azo anafenana izany e. tena azina toko. Fa ahoana moa ianao no mivoaka aloha toy izao e? Tsy efa nahazo fampianarana tao am-piangonana ve ianao tamin'ny fiofanan'ny diakona? Dia ino izao ataonao izao? Ka hitan'ny pastera izany hoe amoron'inona moa izany ianao io izao e? Sa matahotra ny ametrahako fanontaniana hoe nahoana sisiny ny tara androany? Dia naninona koa ianao ny tara? Izany hoe tsy mahita olazaina ny raso anie aloha merina tantara kely aminao vetivety e. Avy eo isika manohy ny resaka. Nefa aleo isika aloha any amin'ny trano fandraisam-bahiny. Efa lazaiko ny mpampianatra ny sisi fa miaraka ianao sy ny zanako ao moa dia Malaika nakupende malaika. ao ary mandrosoa ianao dia mazahoa toerana. Eny tsara fa merina kely andreto zavatra niseho taminareo mianakavy reto a, araka ny teniko teo tamin'ny vao nanomboka ny dinika. Malaika nakupende malaika. Tsaroanao ve? entoko saroko tsara Ka maninona moa ianao ny herintaona taty aoriana dia tsy nahatsiaro ny famonjena vitan'Andriamanitra taminareo e? Rehefa nahatsiaro ny adana dia manao atsirambina amin'ny fiarahana amin'ny tompony. Lasa tara, kizitina, tsy miraharaha fanatitra ho an'Andriamanitra. Lasa mivoaka aloha ao am-piangonana. Ena maso sisa nidirana aty am-piangonana e. sy aleo be aloha za pastera ndefa mbola betsaka ny zavatra ataoko any an-trano.
avelako andeha ianao rehefa tsy te hihaino dinika ataoko aminao ka izany tsy manery anao hoe tsy maintsy mijanona ianao e. Tsy voatery atao an-trako ianao satria raha zaho olombelona kely tiny tsy atahoranao tsy misy olana fa na izany aza mba matahora ihany an'Andriamanitra e. Aleo mihitsy pasteur andeha ka. Ndao ary afaka mandeha soamantsara ianao nefa tsara fa mbola fitiavan'Andriamanitra anao izao firesahanao amiko izao a. Safidinao ny haino na tsy haino tsy antery ny fitiavana an'Andriamanitra fa malalaka tsara ny fonao e. Eny ary fa velomy pasteur e. Mandra-piona ary madame Ranoro a. Andraso eo an-tokotany eo fa mbola moka ny sisi alo. Malaika, nakupende malaika. Fa mbola taiziny eny? Mangindry ndao hody fa mbola betsaka andraraha miandry. Ohatrin'ny hafahafa nene izany e. Aza matsiravina eo ka. Lalana mody zorina fa aza makarary andoha. Tonga dia fantatro. Bedin'ny pasteur ataony eny sady tara no tsombiko ataoko mivotsitra eo ianao a. Manaova fihetsika hafahafa eo nefa dia efa miteny azay e. Tsy tany eny anga pasteur sy katesista raha amin'ny sepa-mpianatra sekoly alahady mitazana eo am-baravarankely ireo. Kinona koa nefa nirarahiko an'izany e. Ndao andeha. Ny olona izay efa tafita ny tetezana daholo. Hafahafa mihitsy ny eny ity a. Sahala amin'ireny olona tsy avy mivavaka ireny. Fa ngany eny tsy mba handresaka tamin'Andriamanitra tao e. Dia tsy nangataka famelan-keloka koa ve. Felako ny temainao ndry a. Tsy mba ohatrin'ny setra mihitsy. Ka setra ary mbola zaza ve resaka ny neny an'izany e. Zany efa eraky ambin'ny 10 taona e. Malaika, nakupende malaika. Mandra-pahamasako ny sakafo dia mandeha mamafa tokotany sy mandeha manadio aloha. Aingakaingana. Maninona tsara hoe neny. Zaho indray aloha rehefa avy mivavaka tsy mahavita raharaha be fanao andavanandro izany a. Vao tonga any an-trano dia mandrehatra afo, manasa vilia dia neny mahandro sakafo. Zaho kosa indray mianatra lesona satria manao fanadinana izay amin'ny herin'ny anio. Amin'izay mba misonitra dingana fahatelo indray e. Ka tsy misy rarahiko an'izany na dingana fahafiry na fahafiry. Malaika, nakupende malaika. Mba nanao hoana zay izy telo mianaka ny tanàna any. Mino fa niainga vao maraina be izy ireny nandeha nivavaka androany. Za ty tena taraka aty dia tsy misy fiangonana ivavahana akory. Zao tratry ny orabe taty dia taraika ny fiara. Ny lalana koa tena ratsy dia ratsy mihitsy. Tsy maintsy miandry mitsitsika ny lalana vao afaka manao ny dimody zany io. Ny olona koa moa tena tsy misy tanàna mihitsy raha tsy any be matazana indray. Ny anyko zao efa tena milahatra mihitsy ny olona miandry ahy. Nefa za ty taraika aty vokatry ny toetrano ratsy. Mba tena mahagaga koa ngay ny oram-baratra tampotampoka be iny a. Aza hitako aza mahita akaty nanao farany taona. Aty koa nanao taom-baovao. Tsaroko tsara mantsery taona toy izao. Miaraka nanao fety tany am-piangonana izay menakavy kely. Zao lasa misara toerana. Tsaroko mihitsy niady tamin'ny devoliny. Saika potika mihitsy aho marina mafy. Solo fa nalako tonga ny pastera nanao délivrance. Hafa ihany aloha zany hoe any am-piangonana izany. Ary aninona ty toerana hijanonako ty izany. Toa misy plaky efa matromatroka eo aloha io zany. Andraso hoe jerena. Mila tsy ho tazana mihitsy izany a. Ino ty anara-tanàny ty izany? Vohidrazana. Ha! Mba hafahafa koa moa zany anara-tanàny zany. Marina tsy karazan'ireny tanàna efa ntaony be reny. Mba hafahafa koa moa zany anara-tanàny zany. Nefa mbola misy tanàna viloany zao sahoany. Na misy aza moa ataoko ahoany. Zanga moa afaka hoany amin'ity fiara sentan'olona sasany mbola tavela tao anaty fiara ty. Tena vizaka mafy mihitsy tamin'ny mitondra fiara tamin'ny lalan-dratsy teo marina. Manaintaina hatramin'ny nifiko. Ndraso aloha hijery fanafody ato hoe. Hoatray. Tsy vita ho azy zany. Aleo zany tonga dia ampiasainako. Inona moa mampiasana?
malaika nakupende malaika. Ka inona no vaovao Ranoro? Toa tonga vao maraina be izany. Fa ahoana e? Miala tsia fa maneringelona anao re zarina ary a. Misy zavatra mba tiako ho fantatra izay mantsy e. Hoe ahoana izay? Inona no azoko anampinanao? Tokony roviana moa izany ny tonga rabary e. Na izaho koa zany lasa mihitsy ny saiko e. Ay ialana tsiny aloha fa mbola mamaky tay eo ny ankizy dia rehefa avy eo vao misy kafe azo karakarana anao a. Tsy maninona ka. Raha ny calendrier advamiko aloha izao tokony efa hoe afaka maly izy ny tonga. Nefa hatramin'izao tsy mbola naheno vaovao a. Sady ny olana koa ne tsy tratrantsy mihitsy ry zareo e. Izay indrindra mantsy. Miezaka ny antso azy ihany fa tsy mandeha mihitsy ny telefoniny. Raha ny eritreritro aloha dia hoe mety taraiky an-dalana any izy satria toa fotoanan'ny olana manko izao andro izaoko. Izany hoe tsy maintsy miandriandro mitsika kely izy vao afaka mihetsika. Nefa na izany aza fiara matanjaka ane iny anareo iny fa tsy ohatran'ilay tamin'ny voalohany e. Rabary koa tena mahafolaka tsara ny familiana mihitsy. Ary maninona moa raha mandeha any amin'ny pasitery sy ianao mba mitondra mibavaka ny diany e. Inona koa ny idiran'ny pasitera amin'izany e. Fa nga misy devoly mibahana ny lalany ka hoe angataham-bavaka. Ranoro, toa lasa vafana izy amin'ny valiteninao izany e. Fa ahoana? Ka vahaolana tokony hojerena azy izao no tokony atao fa tsy misy resaka pasitera ka. Ohatra hoe mitondra motocross dia mandeha manaraka azy ihany. Eny e, efa mba hanieritreitra n'izany ihany a saingy diso besam-panana loatra iny lalana iny rehefa avy toy izao miorana. Sao ka ifandiso any dia ho sahirana isika raha handeha moto. Sady mifanalavitra be daholo anie ny lalana manitsinitsy ka tsy ho hita mihitsy e. Misy aza tena miakatra ny tendrombohitra mihitsy. Ny tanàna raha teo tena mahalana be vao misy. Sady lavitra ny lalana ka tsy misy anontaniana olona mihitsy. Dia inona ary izany natao e. Tao olana daholo izany resahanao izany mantsy fa tsy mba misy vahaolana mihitsy. Ka tsy maintsy mandinika tsara re Ranoro fa sao dia mitonatona any a. Mba fantatrao moa fa lavitra be ny lalana iny e. Dia tsy misy aza atao mihitsy ve izany hoe ianao e. Hipetraka fotsiny amin'izao izany. Aleo aloha andeha ho any amin'ny coopérative misy ny fiara dia anontany any ary. Mandalo any aminao any dia hita eo izay atao. Eny ary, aleo aho andeha aloha. Ndao ary, dia asa dimy mitondra bavaka azy ihany a. Aleo fa dinihana izany e. Atao raha misy fotoana. O Ranoro a, ahoana tsara hoe inona kosa ny zavatra lazainao izany? Hoatrizay, teny gasy mazava be anie izany dia izany ve dia tsy ho azonao e. Hafahafa mihitsy anie ianao izany. Nahoana no dia miteny toy izany? Aleo aho andeha fa sao hanao sermonina be eo koa tianao ka handreraka eto. Ndao ary, mandra-piona vetivety aloha Ranoro. Mandra-piona e. Malaika nakupende malaika. Manahoana ary nary a? Salama pasitera, mialatsiny manelingelina amin'ny andro fakanaina aloha e. Tsy maninona izany ka. Ianao tia tonga atoandro tsy mba mampiomana akoriko. Izao ny sakafo efa lany. Kafe sisa no misy eo. Efa avy ny sakafo mihitsy avy anakatika. Fa izay kafe izay sao pasitera no toa ilaiko. Andraso ary fa ampidinako vetivety e. Efa misy mantsy ato amin'ny termosy ato. Dia misaotra betsaka indrindra ny pasitera sady mbola mamay tsara kosako. Ao ary, mazotoa. Io ny ronono dia ataovy izay mety aminao e. Ka inona ary hono sady vaovao nentinao? Mikasika ny rabary sy Ranoro e. Tsy azoko. Ny raso fa ho tantaraika anao vetivety aloha e. Malaika nakupende malaika. Izay ny zava-misy rehetra pasitera. Inona no hevitra tokony atao amin'izany? Ary mitady hivadika mihitsy anie Ranoro izany ry e. Ka izay mihitsy e. Izaho mihiny fa izao ataon'ny Ranoro izao mihitsy no anisan'ny mahataraiky an-drabary eny an-dalana any ankoatra ny lalana ratsy. Tsy azoko anie izany fandinianao izany e. Aza vao tsara hoe. Bary aloha asa na tsaronao pasitera fa tena nitazona ny fiovany. Nefa na izany aza raha vao tsy marain-saina amin'izany izy roa dia tsy maintsy misy mivondra eo e.
Zava-tozany pasteur renaso ra-pary reny efa de volobe zao mihitsy miditra tao anaty vatany ka saika akasorona ny zanany sy ny tenany ka ditinao ve? Marina mihitsy aloha zany herintaona katroka tokoa anie zao iny zavatra iny krismasy tsara misy tamin'iny zao indray sika hiditra faran'ny taona sy tsenan'ny taom-baovao dia mitady isy zavatra fandray. Inona ary ny hevitra tao amin'izany aloha ianao e? Mety zao dia ny manao izay atongavan'ny rabary aty dia asiana amin'ny teny an-dranoro. Hitako matahotra amin'ny rabary ihany mantsy ranoro. Marina tokoa izany ko ka afaka nampiavy aloha ianao e? Vonina tsara mihitsy any inona fa soa aloha ny hevitra ao ary zao ary pasteur miala tsiny aloha fa tena niraka anao anie zahy edre aza misalasala ianao e? Tsy mety aloha ny resantsika any amin'ny ranoro amin'izao fotoana izao fa aleo mitady motocross roa dia mandeha mitady azy ihany sika. Izany hoe ianao entin'ny motoray dia za entin'ny motoray. Misy lalana misampatsampana be mantsy ihany ka tena manahirana mihitsy any. Izany hoe efa misy mpitondra moto hitako efa zadalana any ka reny no hitondrantsika. Mifandray amin'ny telefona fotsiny tsika rehefa mahita azy Ay, tsy misy olana izany ka tonga dia atsoka aloha izany katekista fa izy no manana moto vaovao be dia izay moto izay indray e. Indraindray angiara velo mpivarotra etsy atsimo. Aza manahy ianao fa diakona mafatra-po izy ka azavaiko amin'izy ireo ny olana e. Mihina fa anaiky ry zareo. Eny ary aleo hiantso andry zalahy aloha dia mifampiantso antsika orinan'izay sa ahoana izy ianao? Izay ngamba ny mety e. Malaika nakupende malaika. Dia aiza marina ary rabary izany amin'izao e. Sao mba sanatry nisy nanafika ary ka natao vononokany izy. Za koa ity tena tsy mahita toro mihitsy. Lasa lavitra be any amin'ny rabary ihany ny saiko. Nampin'ilay kafe mahery teo koa moa tonga dia taraiky e. Ohatray, inona koa izany? Tena natory am-toerana teto dia nanofy. Za ary normalina tsy mahita tory ka hoe natory am-toerana ahoana koa? Ranoro, miantso anao anie zahay. Oay marina mafy. Ranoro, Tena tsy mba nofitsony kosa izany ka. Misy miantso ah? Ie, miantso mihitsy aka, miantso anao. Dia izy izany miantso izany dia aiza? Fananirahan'ny pasteraka aty aminao e, anampy anao hitady ny vatonao. Maninona tsara? Fananirahan'ny pastera ahoana? Ka ianao anie tsy mahay miresaka aminy nefa hitany hoe manan'olana dia ny rahany hanampy anao e, azonao. Fiza marina aloha izany ianao e. Feon'anjely raha matotia, feon'anjely. Ka raha anjely tokoa ary ianao, maninona aloha raha miseho vatana ho hitako e? Tsy mizaka anao anie fa mirampiratana ny tenako manontolo raha vao miseho vatana ahy. Dia izay no mahatonga miteny aminao fotsiny, azonao. Ndraso aloha tsapaiko kely hoe. Kinona ary aloha fadinao sao dia lasa ataoko tampoka ka ho loza e. Ay ve, tsy misy fadika, afa-tsy ninona azafady, mba lazao amiko kely hoe. Ndraso fa mpahafantariko anao e, fa tsy izao aloha, mbola miandry kely. Eny ary e, kinona ary no azonao ambara amiko mikasika ny rabary aloha e. Izany hoe izao a, mbola velona ny vatanao, saingy ahoana indray e, ohatry ny hafahafa ane ianao izany e. Tsy mety raha vedozao mampiteko azy aty aminao, fa tsy maintsy miditra ao anaty vatanao a dia za mitarika amin'ny vatanao any aminy, azonao. Ahoana tsara hoe, hiditra ato anaty vatako ahoana koa izany? Mila manaiky fotsiny ianao Ranoro dia izay a. Ka afaka mieritreritra ary ve aloha za sa ahoana e? Raha voatara fanapahan-kevitaona anao dia ho faty any ny vatanao e, aty ho hitanao hatramin'ny fatany. Mety ho lasan'ny rano ka ho lanin'ny biby. Misafidy ianao na anaiky dia hiditra ao anatinao a, na andeha dia atao veloma ny vatanao. Misafidy ianao, aingakaingany. Ka raha hiditra ataoko ary ianao dia ahoana ny ataoko e? Izany hoe izao e, rehefa tonga ao anatinao a,
da ambarako anao amin'izay ny fipetrarantsika sy ny tokony ataonao. Eny ary dia ahoana ary ny atao mba hidiranao ato amiko e? Zao fotsiny akity ny masonao dia avereny zo zavatra lazaiko aminao zao. Eny tompoko. Manaiky ny idiranao ato amiko azy zao tsy misy fepetra, avereny. Manaiky ny idiranao ato amiko azy zao tsy misy fepetra. Manaiky izay tianao atao amiko a. Manaiky izay tianao atao amiko a. Zay tsy mamerina intsony anao fa hiditra amin'izay a. Aza taitaita ianao amin'izay mety ho fahatsapana amin'ny toe-batanao a. Hoe marina mafy. Toa lasa mavesatra be za mivatako izany. Mitady tsy ho zakako. Maty aho. Toa volovolo be daholo ny tenako manontolo. Ay, mavesatra. Malaika, nakupende malaika. Ka misy vaovao pasitira, ny antsora bary teo dia tapaka tamika fa mety lopaty angamba ny telefona. Dia inona hono no lazainy taminao e? Mbola velona aho izy ary aty voy tapaka tsy nisy toy intsony avy eo. Raha izany anie anara-tanàna izany io voy tapaka tenatenany io e. Mety ho fantatrao ve hoe misy anara-tanàna mitomboka amin'ny voy orona ary? Mba efa ela nandehanana tamin'iny lalana ihany fa mbola tsy naheno anara-tanàna toy izany mihitsy ka. Ka ahoana ary ny fanapahan-kevitra e? Raha ny hevitra aloha efa morora tolakandro zao. Aleo miandry apitsika no mandeha sa tsy mety zany? Mety tokoa aloha izay e. Dia amin'ny firy no mandeha zany? Aleo amin'ny fito maraina any. Mety tsara izany ka. Malaika, nakupende malaika. Fahoana koa ary ty fono ty ny tapaka ho azy zany. Nefa ny batery mbola voabararay ny any. Ny réseau koa mahazo tsara. Dia ahoana ary? Tsy olana crédit koa nefa. Ary efa mitady ho lany vatsy koa anie za zany. Tsy maintsy andeha hiditra amin'ny tanàna ny vohidrasiny ihany raha izao ka. Manahoana ramose? Oay, fiza koza miarapy zany. Ohatray marina. Misy boakely mpiandromoka io. Ahoana zany re? Manahoana hoe ianao? Ohatray. Azafady zany re, salamy. Sahoany ty fiaranao ty simba sa? Tsy moa fa ny lalana mihitsy ny tsy azo loharana dia taraketo ry zany re. Sahoany ty fiaranao ty simba sa? Tsy moa fa ny lalana mihitsy ny tsy azo loharana dia taraketo ry zany re. Marina tokoa zany. Aitoko moa avy be ny orana tatiko. Zay mihitsy ka. Tsy azo atao mihetsiketro raha tsy efa tonotono ny lalana. Ka maninona nefa ny tsy niakatra tanàna e? Nefa efa orany vatsy sa? Ohatray. Fahoana koa mahalala n'ity boakely ty hoe efa olany vatsy a. Nefa zary teo tsy niteny mafy akory. Ary aza malaky lasa saina ramose. Fahoana aloha nalalany se hoe efa olany vatsy ahy. Fa tsy izay le niteneninao teo e? Ino ka ne le izy teo e? Ahoana koa azy zany? Ary anao zany anie ramose mora lasa saina be mihitsy. Ono azy zany? Fa avy aiza aloha ndia io e? Avy eo voadrasana ka. Tsy aloha miaraka amiko ve sa? Ary tsy vaovao amiko anie zany feo zany. Mitovy tsy misy valaka tamin'ilay fotonga tamiko tamin'ny heritaona lasa zay. Ela koa na amin'izany torimaso zany vao tonga marina ka. Rabary? Sy fiza kosa miantso zany. Tsy nranoro zany matozy mbola mitovy bebe zao. Rabary hoa? Voaza alefa iresaka sika. Nefa ty eto amin'iloko ty toboakely mpiandromy. Mamatotra sasian'ny valahana. Toy ireny hoe sarotra ireny zany. Mitondra karavasy. Manao sotrokatsy. Ary dia fijery mitahotra ny basika kely zany. Sady izy ty koa dia tsy matahotra kosa. Nefa ny ty toerana misy anay ty
karazana ohatry ny akotaota kely ihany na dia hoe misy ny tanàna vohitrazana io zany. Fa marary ianao ty sa holy? Andao iaraka amiko mandrapatonga ny vatanao aty hitady anao. Ahoana tsara hoe ilay kely ty mandra-patonga mivadika ahoana? Fiza marina aloha sy Mpononao vohitrazana iny raha misy mahafantapanta-javatra izay ihany. Tsy azoko. Tarana bazimba anganareo sa amboary kely ny fiteninao raha misy. Tsy tarana bazimba izany izay fa olona mananjina. Azonao olona mananjina. vao maika rangaty maizina amiko a. Olona mananjina ahoana? Mbola tantara lava be zany fa zao andao fotsiny alohanao raha andeha dia aterika any amin'ny olona any an-tanàna dia any mijanona mandra-patonga ny olona hakanao a sy mandra-pamamena ny lalana mety aminao. Oka ihany sy aho eto ka. Tao tsy mazavazava amiko mihitsy mimpononao vohitrazana raha izany. Sady ny andro koa nefa manomboka mainy. Efa andeha raha vao miposaka atony roa fotsiny masoandro tonga dia milamina. Sady ny fiara koa sy tsy hoe fiara kely aina fa mba tena fiara matanjaka sady tsara. Ka ho tafian-dalo any ianao sady fotoana toy izao indrindra no voany reny tsy valary reny indrindra mpamosavy misy ity. Ka tsy olana izany avy anao ao eto aloha. Eny ary lasa rehefa mafilobe ndraha veloma ary. Malaika nakupende malaika. Fa ahoana ihany ry nary mbola ty ianao a? Ka hiteny aminao aho hoe andeha hitady ny vatinaoko ary akanao ihany koa satria Maninona tsara hoe izany ho entinao hitady andrabary any? azonao tsara mihitsy ka entina ihany ianao hanampy anay. Sao dia tsy fantatrao ary fa ianao any mpampiasa azy ary mbola perinasa izy amin'izao. Noho izany adidinao mitady azy. Ny fantatro fotsiny dia izao mila tonga eto amiko raha bary salama tsara. Ka mila fifanampiana ny zavatra rehetra dia ilaina ianao mba Aleo aloha zava-tsaha ty resaka ty a. Efa napiditra taratasy any amin'ny pôlisy aho. Fa raha sanatrisy tonga eto amiko anatin'ny 3 andro raha bary dia midoboka any am-ponjy ianao. maninona koa ianao no manao an'izany fomba fiteny izany. Fa ngamo Tsy be resaka aminao ary nary fa lasa ianao mandeha mitady andrabary a. Dia mbola tsy tapitra amin'ny 3 andro. eny ary velomanao madamo Ranora. Velome. Malaika nakupende malaika. Dia izao a Efa mba nampiasan'izy ireny amin'ny mantsy aho. nandalo tany amin'ny Ranora ihany nga ianao? Nandalo tany tokoa saingy vava ratsy no azoko tany. Ny raso anefa tantaraikanao vetivety. Malaika nakupende malaika. Finona koa izany ataon'ny Ranora izany Fa ny tena nahavalianao a pastera dia izao teo ampiresana izay dia ohatry ny olona tsy tompony tenany ireny mihitsy izy. Sady izay mivadika mena tsikelikely ny masony. Ny valo mainty be izany izy miresaka. Izany ve tsy efa misy fanahy hafa miasa ary nary a? Tena izay raha ny valaina ny vavaka aloha azo eritreretina izany pastera. Ka andao ary sika andeha. Hoay ny raso aloha fa miantso rabary. Ahoana sy rabary aiza mihitsy no se io amin'izao fotoana izao. Misy simba ve fiara sa seny salama sa inona ny olana. Taraiky tamin'ny lalana ratsy efa misy miantona ny fiara fa tonga ty Ranora misy mitondra moto dia tsy lazy mihitsy azy zao mantsy fa nisy nampafantatra tety. Ahoana tsara hoe rabary ka ay marina tapaka ny antso. Fa ahoana ary nary a? Misy inona hoe dia aiza izy? Ka hoe misy mitondra moto any ny ondra aloha dia masantsena izany izy dia efa misy miambina koa ny fiara. Asa oerizatoerana izy nefa enoko fa eo amin'ilay tanàna voateny tamin'ny voalohany ihany. Ka fahagagana anie izany ry nary ahoana sahady moa ny ahatongavany Ranora amin'izany toerana izany nefa vao adon'ireo teo ianao ny tany aminy. Sao dia mba manome frasy koa rabary sa efa boda ny lohany dia miteniteny foana.
iza koa n'olona fantatra ny vadiny any. Misy zavatra tsy milamina mihitsy anie izany ronary e. Androantsy aloha mova lalana kely dia hijery lavitra ny tranondranono fa izany hoe tazamina fotsiny aloha na andranankizy ohatra. Aleo fa izay koa natao e. Ahoana azy zany tsy misy mety mandeha makany ny olona rehetra izay raha. Aleo aloha manao tazan-davitra fotsiny ilay izany pastera. Ohatry ny olo-kafa mihitsy anie io izany e. Sa iza ny fijerinao an'io olona milalao ansisi io? Mety mpiandry trano angamba io ka raha izany anie tena lasa marina izy. Ka ndao izany andeha malaky dia any teo e. Malaika, nakupende malaika. Ka hoana azy zany? Aiza zany sika no hitsena azy? Mandroso kely amin'ny lalana mahitsy iny. Hitanao le misy ara-bato be io, izany hoe le avaratry ny tetezana zany. Hitako. Eo zareo no miandry. Efa misy olona mitondra hafatra mantsy. Tena mahagaga mihitsy na amin'ity boy kely ity ka. Ohatrany tsy mampino izany hoe olona nefa dia io vatana hita maso io. Ianao io aloha dia ho faty am-pitsanganana ny farany. Fa ahoana azy zany? Ino no mahatonga zandra miteny an'izany? Ka ianao lasalasa saina lava io ka tsy mihitsy ny ianao hoe izay ho vohitrazanao anie ka olona mahagagy. Vao maika no amafisy marina ilay resaka. Ny raso aloha hita eo izay zava-misy eo aloha ao e. Ty tovolahy kely ty koa mantsy tena manao teny matoky mihitsy hoe andranoro. Eo sika mitiny eo aloha eo. Tandremo tsara fa somary sarotsarotra ny lalana. Tena io marina ny tetezany. Ry koa le aram-bato. Dia aiza izay ranoro mitondra moto io rankatia? Zao a, vao manitsaka ny arabe tsika dia ho hitanao tsara. Iny tokoa marina mafy. Misy olona miala amin'ny moto anie io aloha io e. Ohatrizay. Tena ranoro. Ranoro. Mahagagy ty marina mafy. Alakamisy androany amin'ny 10 oratoandro amin'izao olo izao amin'izao fotoana izao ranoro no tonga aty. Fa rina ranoro anie ka tsy mbola fantatra reto olona reto anefa. Ka hoana? Mbola tsy noa ihany ianao hoe olona mahagagy izay ho vohitrazanao. Rabary, hitako ihany ianao marina mafy. Ranoro? Tena ianao vity? Iny zaty. Malaika, nakupende malaika. Nino io? Ahoana izay? Efa vita angany raha nampanaoviko anao? Ie, fa saika hiaza amin'iny aloha fa haka salady any an-tsaha. Marina mihitsy aky izany a, sady efa amin'ny 10 oratoandro anie izao e. Amin'izay mba masaka tsara mandrapaha-masaky ny vary atoandro. Sady efa nokona. Ka eny andafy atsimo any aka sa aiza aloha e. Izay misy midoroboka tsara alaina dia izay angalanao e. Fa hono a? Ahoana izay neny? Fa angamo tsy naka bulletin any am-pianarana ianao ty e. Neny koa tsy mitady didiny. Raha pitsimana izay vao mandeha any e. Sady izay tsy zaharery fa miaraka sika sy neny vao alakamisy ngery neny androany e. Oay, marina tokoa reto izany koa. Fa izao ary neny a, ndeha ho aiza ho ary pastera sy dadantonina reny ny taona andeha moto ny rifatra be ny anatsimo any e. Fa ahoana koa mba nahitanao an'izany? Tamin'izay samy kely mividy siramamy iny? Ay ve, mety anao tafika masina angambako. Mety ho izay tokoa ngamba ka. Lasa aloha zary neny a. Fa miomana maraintsika raha pitsy zoma fa sao dia taraiky indray a. Eny ndre a. Ary ataonao inona moa iny poketra kely iny e? Asiako valala ho an'ny saka kely reto izy neny a. Malaika, nakupende malaika. Ahoana indray ary neny lasa malefaka be izany? Totsika zitina toy ny isan'andro. Mahagaga, sady izay lasa mahay mahandro sakafo be tsy ohatry ny taloha. Mahagaga koa dia maninona ny endriny lasa ohatry ny mazavazava izany? Tsy azoko, eto aho izany ny aka salady. Malaika, nakupende malaika.
aleo makaina kely eto aloha tsika rinary a, sady antsony ranorona rabary izay mba tratrantsony zareo e. aleo aloha ranorona antsona voalohany sady azo antoka fa mbola matanjaka tsara izay ny bateriany. Eny ary e, marina mihitsy izany ka atsoy ary aloha e. tena misonona ny telefonina ny ranoro pastira, inona no lazaina? Anontany fotsiny hoe aiza izy izao e. Oay masina, tena tafiditra ty ny telefonina ny indray, sady misy miantso mihitsy izy. Allo, iza kay izao azafady e? Sisi ve zany e? Ie, sisi ty fa iza kay ianao tompoko azafady eo. Itontonary ihany akia, fa aiza ianao zao? Lazako aty antsaha ty ny telefonina ny indray fa ndray hafa ny aminy ihany ka. Ka aiza izy zao? Neninay ve? Izy indrindra, aiza neninao? Ao an-tranao izy ko, fa za makasalady aty antsaha de elaela vao tonga any raha mitady azy ianao. Anka, miverinay fa lasa ny am-piangonana izy ka, zay ihany fa veloma. Eny ary. Ny raso hoe sisi, tao foana ve izy dia efa ela ve ianao niala tao an-trano? Vao vetivety teo ihany izany niala tao an-trano dia ao mihitsy izy. Zay ary, maso tondry tandremo sao dia minjera any an-tsahany. Ahona ihany ary ty zavatra ty pastera, fa aiza maro ny ranoro e. Misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ary izany fisehoany zavatra izany rinary e. Ahoana ty bary hoe lasa nitsena ny ranoro, ahoana koa ty sisi miteny hoe ao an-trano ranoro. Mitato vaky mihitsy anisy andohako izany pastera, inona no tena marina amin'ity zavatra ty e. Sisi aloha tsy anainga mihitsy, nefa rabary koa le dia tsy alala ny vatany. Io ary fa misy mesazy tody tena avy any amin'ny rabary io. Ka vakio ary aloha ahitana izay zavatra lazainy e. Andraso aloha. Efa tonga soa tsara ty ranoro, efa miaraka amonjy fiara zay, misy nanapitra moto taty izy. Zay aloha fa tsy manana crédit raha mba afaka mandefy nareo dia andefasiko crédit malaky fa ilaiko aty, mbola matanjaka tsara ny bateriany fonina. Inona indray re izany marina mafy, na za koa aza ny herina azy tena bady tena mihitsy aloha. Inona marina ty zavatra mitranga ty e. Ka inona no atao pastera? Iverina fisika dia ho any amin'ny ranoro sa irosy dia hitady amin'ny barika ahita ny ranoro? Fa hono arinary a. Eny pastera, misy zavatra tianao fantatra ve azafady? Anamafy ty fanontaniany ty ihany ma za e. Eny tompoko. Fantany ve ny anara-toerana nandehanany rabary? Eo indrindra ny mampitolagagany e. Na i rabary aza tsy nampafantatra ny ranoro ny toerana lehany. Moa efa nisy fotoana ny fampiresanay fa tsy mbola tany amin'ny toerany mihitsy ranoro. Karazana taxi brosy firy moa zany ny makany? Ny tena marina ny kooperativa makany e. Misy kooperativa 5 zao no makany, izay samy mbola tsy fantatry ranoro avokoa. Dia ahoana ary zany mety nantongavany tany? Ary sisina mariny antsika hoe ao an-trano neno izy. Mesazana lefany rabary koa hoe any amin'ny ranoro. Mitato vaky mihitsy ane zandohako izany marina mafy. Inona marina ty zava-misy ty pastera? Fiasan'Andriamanitra ve zao sa hery maiziny? Tena tsy matory ve aloha tsika ka hoe nosy zao iainantsika izao? Tena matsiarotsaro tsika ka, sady aty ampanaovana mission mihitsy tsika izao. Azafady hoe pastera, ianao ve mbola tsy naino zavatra toy izany? Mampitapy eny izao zavatra izao marina mafy. Ka ny zavatra mahalasa ny saiko aloha zao dia hoe ranoro lasa kamo mivavaka e. Tena niova be tsy nisy toy izany mihitsy izy. Rabary any an-tany lavitra any tavela alahady any an-dalana. Mba tena mivavaka ve sa ahoana? Zany hoe mety ho baby ny devoly indray ve hoe ianao sa? Tsy mbola zay aloha fa mety misy fomba fiasan'ny fanahy masina hoe. Nefa koa mety ho samborin'ny devoly izy roa. Mbola tsy tena hay izay tena marina e. Ndao ary aloha anaisika dia ho hita hoe tandremo tsara ny telefonina pastera, any an-dalana ny fiampianso izay mahita vaovao.
raha mahita moto fanena dia anontany sao dia mba fantatra ihany nanatitra ny vanoro taty. oay saika dino nefa tena zava-dehibe koa. Misy inona pasteur? Tsy nanadino taona idon ve aloha ianao e? Niasa saina be tokoa anie za hoe aiza no ahita taona idon dentifrice 100% vita malagasy. Ay ka teny amin'ny varotra vita mahazatrako sady amin'ny vidiny mirary. Ka efa taitra hoe nanadino ianao mantsoko. Efa nahazo ka mora hita nge le taona idon dentifrice. Ary maninona moa sika no tsy mandeha makany amin'ny fiara fa lasa mandeha mihodina aty indray? Tsy tokony manaraka iny arabe ihany ve ny vetivety dia any amin'ny fiara? Mbola misy alehantsika ka ho any any sika avy eo. Ndao re rabary a, misy fandaminana tsy maintsy arahana anie izany e. Ka ohatry ny hafahafampoko anie zao dia antsika izao e. Toa sady tsy any amin'ilay lalantsika nandeha teo no tsy makany amin'ny arabe. Vahoana e. Inona aloha ty mataitra anao ty rabary? Zany ny tompon-tany fa tsy ianao e. Manana ny hevitra iverana anao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Atraira angaty, fa tsy tenin'Andriamanitra ve izany lasainao izany? Fanga rabary na ty anaty ala zay dia tsy afantatra izany baiboly izany aminao a. Za mantsy mba gagako. Fanga misy fiangonana moa izany any amin'ilay hoe vohidrazana izany. Misy mihitsy tao ka. Izany dadafara izany no tena niasa nanangana azy tao, fa efa ela ny rafa miaraka tamin'ny hôpitaly sy ny sekoly tonga dia vodika tanteraka mihitsy. Fa ahoana no mety nahatonga an'izany? Mbola tantara lava be izany amin'ny manaraka raha zaikanao raha mbola misy ny fotoana. Efa akaiky ny toerana andehanantsika ka miomana tsara ianao rabary a. Tazanao io misy tsangambato be milahatra miisa enina io. Oran'olo a! Fa ahoana mihitsy ianao ty? Inona no hitondrahanareo aty? Dia ahoana koa ianao ty raha noro mahita lalana toy izao? Misy zavatra tsy azoko mihitsy anie izany, indrindrandrindra ny aminao. Aza mora lasa saina toy izao re ianao a. Efa hoe misy fandaminana ho dia izay. Inona le fandaminany? Ary nahoana moa ianao no miteny an'izany fandaminana izany? Ianao a rabary mba mitony fa aza mora lasa saina sy mikorapaka toy izao a. Kalmy ianao. Ahoana izany fijeriko izany? Toa misy marika enina eo anaty telozorana eo amin'ny atoko ty izany kely ty io izany. Toy ireny hoe tatoazy ireny. Tsy diso mihitsy ny fijeriko. Misy marika enina mihitsy io. Dia misy soratra ohatran'ireny soratra mivadika ireny eo ambany. Andriamanitra vonjeo aho ohatran'ny voafandrika raha izao marina mafy. Ary ranoro vahoana marina. Toa reny olona efa mifanerasera be nandritry ny taona maro reny izy ty zandry kely ty. Loza marina mafy, maizina tanteraka amiko mihitsy ho zavatra izao. Oay, ny raso aloha fa misy mesazy tonga anizy amin'ny telefonako izany. Sofa nataoko vibreur dia za ihany no maheno azy. Sady reny ranoro sy ilay zandry kely fa lasa ny aloha. Andriamanitra finon dia ataony. Tao manao fihetsika manandra-tanana dia miondrika dia manandra-tanana dia miondrika. Sady mandeha mitovy mihitsy ny fihetsika izy roa. Andriamanitra vonjeo a. Tena tsy fantatro zavatra izao. Alefa kenaikana aloha ty mesazy ty. Oay marina, tena avy any amin'ny pasteur ty. Efa eto amin'ny fiaranao izay sinary fa aiza ianao? Raha noro lazainao fa tonga teny ka any an-trano amin'izao fotoana izao e. Izay fa mivery anaingana anao fa miandretra izay. Ahoana tsara any an-trano ny ranoro. Dia inona izany ty ranoro eto amin'ny loko ty? Ranoro izy? Tena ranoro ve? Tsy saosy. Toa miondrika reto dia mandohalika dia aveo manao ohatran'izay foana. Fotoana itsy hoana tsy misy ohatr'izao. Raha
zao fandeha zao anie tena tsy ranoro zany tia laoko ty, fa nefa dia ranoro e. Aleo rangah mitsoakaingana sady mbola tadidiko tsara ilay lalana eny lana teo amin'ny fiara teo. Ararotina dia zao izy variana zao, tsy mbola nahita ny ranorona anao an'izao fihetsika izao a. Anisa koa ty mesazy tonga vaovao ty tany misisi midraso hoe mahagagany eny eny atory dady e, lasa mazavazava be ny endriny, mahay mahandro sakafo be sady lasa malefaka be. Nitsipatsipaka be ilay akonkorika tato dia namahy aina, vao niraisiny anefa dia velona sady izay toa manao fitafy hafahafa izany, manao akanjo fotsifotsy lava be izany izy. Finona indray rety Andriamanitra, tena andeha hitsoaka rangaha aloha. Misy zavatra tsy azoko mihitsy zao zavatra izao, any anaty fiara izany vao mijanona. Malaika, nakupende malaika. Tsy aloha hoe pastera tadiavina any izy isika ve dia ihany fotsiny eto a. Aleo aloha tsy mihetsika eto mihitsy ka hitantsika eo ihany izay tena marina amin'io. Mino fa efa henin'Andriamanitra mivavaka nataontsika hatrany hatrany e. Efa mandeha dia mandeha mihitsy ny ora pastera, mino fa afaka atolorosa izy dia ho maiziny ty andro ty. Aza manana fanahiana moa ianao rinary a, voay fiara dia andao aloha hitsotsotra kely. Malaika, nakupende malaika. Zay fa nahazo arabe a, aisa ry zareo e, tsy nanaraka. Mino fa mbola manao fombafomba ao zay renika, ary leo rangaha mpitombona amin'izay ny vitesy a. Angakaingana rabavy a, tsy misy manakikisitra izany eto rangara mbola sakasaka izany a. Angakaingana aleo ialana aingana, tazomina tsara aloha ny telefônina sao dia latsaka ty ka zay mba tena ho very, tsy misy verina ty izany tsony eto. Angakaingana e, aingana fa tsisy nanaraka tsony e. Aiza izy teo, totsitra tampoka, fa nga efa namafasanao vovopatony tonga dia tsy tasany e. Tsy mbola nisy nanao an'izany teo e, mba tena mahagaga. Nefa nisorako menaka mangina fa tsy fantany tamin'ilay fandray tanana iny e. Dia atao ahoana? Marina tsy ho voasazy aty any isika izany e. Tsy misy manaitra izany raha eto a, efa nangataka hery ambony sika ho fanofana endrika ve dia mbola ho votsitra indray ny asa. Isika mihitsy fantany mihitsy hatreto hoe isana izy, sady tsy mety amiko mihitsy izay nandoran'ilay pasteriny asa e. Efa nanaiky ny mehery antsika ny lehibe ka nahoantsika manaiky ho leseto. Fa mahagaga dia ty sy tava-tsaoko ty, tsy nahoana ve izany no fanaratsy ny azona amin'ny masony tsy alaly. Nahoana izy no afaka tamin'ny alalan'efa maty-pasana izay natao tamin'ny volony sy ny rano voasina nanany teny amin'ny fasana. Ary sao dia mba nisy namany tonga ary aty e, na mety efa manapa-kevitra ao aty ilay pastera tsy manjary iny. Tsy mitan'ireny mihitsy anie ty lalana makaty e, na ny orana nalatsaka aza dia nijanona fa tsy ilay ny fanarana tamin'ny lehibe iny e. Zao mitady vatahory ty ny zavatra rehetra, misy zavatra tsy azoko mihitsy zao a. Dia ahoana ary ny atao e, hirosoanao sorona sa hitady an'ilay tsy manjary iny? Ka io sorona zanak'olomby ve azahoantsika hery ohatry ny ahoana akory? Tsy aloha ilay sorona teo izay azahoana hery faratampony dia diavina, sady tsy manaika e, tsy maintsy manao valifaty an'ilay tsy manjary iny a. Raha tsy vita koa ny valifatika amin'ny fanaovana ny sorona an'ilay tsy manjary io dia hisy zazo mandrakizay ho azoko e. Ka andao aloha hikaroka an'ilay tsy manjary iny ary sika raha izany e. Ny sorona ataontsika n'ilay tsy mendrika iny koa ny tena merina indray ny asa vohitrasany, amin'izay lasa tsika daholo indray mimponina ao amin'io tanàna io, sady ny fiangonana, ny hôpitaly, ny sekoly efa rava daholo. Efa akaiky izany sisa dia ho babisika daholo ny fanan'ireo mponina ao ireo. Miova ho lehilahy-mpanasitrana antsika amin'izay fotoan'izay, tonga dia fanina daholo ny ray tanàna, ampisotroana n'ilay ranom-panjakan'ny ranoray avy eo. Dia izay ampianarina fahalalam-pomba tony teo aloha dia tsy fantatry ny olona mihitsy hoe isika no mivadika, mody hoe tsara izany ny tanàny. Ary nakaiza ho any hiaro isanao e. Ohatray, tena latsakany anie izany e,
sanjofon'le rivotra mitondra orana tany amin'ny lehibe iny dia zeniko ny alana ka raha izany ny hitan'le rabaly iny zany le isa enina tao amin'ny atoko tao e. Hitany tsara mihitsy e, tena hitany. Ary izay zany nahatonga azy nanita-kevitra hitsoaka raha izany a. Ny alo ny isa enina tao amin'ny atoko voafina tsara e. Nefa ne anio sika nosika anatrika ny fametana ny isa enina farany eo amin'ny atoko rabaly dia izao izy lasa nitsoko izao. Nefa raha tsy feno ny isa enina ambe mipola ambe eninjato na 666 tsy azo hery faratampony sika. Dia izay ny zavatra rehetra hitako tatily izy mianaka. Ka asa re inona no mety ho dikan'izany? Le feon'le tovolahy kely mantsy mitovy tsy misy valaka tamin'ilay feo tonga tamin'ny tery-taona lasa zay. Rabaly Zy fiza kosa miantso zany. Mino fa tadidinareo tsara ny tantara. Mikasika ny ranoro indray dia tena ranoro zao mihitsy, na fitafy na endrika na famindra, fa ny nampiavaka azy fotsiny dia zao: misy lamba maintimainty toy ireny foloara reny mipetraka amin'ny tendany, sady zay le foloara toa misy sarina karandoha kely tsirairay izany. Any aminao pastera no mety hevitra izany teny izany e. Inona ny azonao ambara amin'izany? Raha izany tokoa anie no izy ry zareo, tena tsy ranoro izany ilay hitanao e. Ny tena ranoro a mijanona any an-trano. Fa ahoana no mahatonga anao miteny an'izany? Mba azonao ampiana ve ny fanazavana an'izany zavatra izany azafady? Ny tsara anie e, maro be ireo mpanompon'Andriamanitra izay nandalina ny ara-panahy no mahavita ny antsoina hoe dédoublement, na reny antsoina hoe vatana roa mitovy, afaka hita amin'ny toerana samy hafa amin'ny fotoana ray, ora ray, minitra ray ary sekondra ray ihany koa. Ka ahoana tsara hoe pastera? Mba misy ve izany zavatra lazainao izany? nisy olona ray izay teto amintsika mpandalina ny tontolo ara-panahy tsara mihitsy. Zava-misy marina izy ity, ary izay na ianao izao tantara izao dia afaka manam-pirofo ny fahamarinana. Amin'ny fotoana ray ny zanany mahita ny dada mamaky boky mipetraka eo ambony seza. Amin'ny fotoana ray io ihany koa nefa misy ny dadany iray manao fanatanjahantena eo an-tokotany. Nisy mpanompon'Andriamanitra ray izay koa tao amin'ny hopitaly any an-drenivohitra io izany. Amin'ny fotoana ray izy mitory tena eo amin'ny pipitra. Amin'ny fotoana ray io ihany koa dia mamangy olona any amin'ny hopitaly lehibe ray izy. Maro be raha ny momba an'izay e, fa izay aloha ny azoko ambara. Eto avy tena tonga saina amin'ity zava-misy ity. Tena nampiasain'ny devolo ny vatany ranoro anaovany dédoublement izany, dia efanina daholo sika rehetra. Eto mantsy avy tena azoko tsara ny zavatra rehetra e. Ka nitao velomina aloha ny fiara dia andesika fa sao dia tonga eo riny ka nahirana raha izany ko. Ao ianao Rabary, hitondrako ny fiara. Avelo ireo motora eo anaraka antsika avy aty aoriana. Mandroso ianao nary a? Fangamo ianao pastera mahay mitondra fiara sa? Eno a, mba tsy nampoziko a, alefaso ary hoe. Dia izao a, mety hita zavatra hafahafinareo eny an-dalana fa akipimo maso rehefa miseho izay zavatra izay e. Aza mijery mihitsy aloha, dia tandremo koa mierika mihitsy ny inona mitranga. Eny ry pastera, mazava izay. tena efa lasa le fiara. Iny hitanao iny lasa mahazo ny lala-tsara iny. Tsy azo sika atsony inona ataontsika. Isika raha teo tsy mbola manana hery any anjehana mihitsy satria tsy navita sorony. Dia inona izany ny atao e? Aleo andefasana tadio aingana aloha ampanjambena amin'ny masony sofera iny. Amin'izay mijanona dia taraiky. Aveo sika manatona moramora. Ka izany izy mbola manana fahefana amin'izany e. Ianao ihany no efa nomena amin'izany. Mitsana aloha ianao e. Ampiaraha tsy ara-baratra. Oadray, toa misy tadia mainty be ny avy eny an-tendrombohitra iny izany. Sady tena mihodikotina mafy mandeha mafy dia mafy mihitsy.
jereo any ty aratsiny efa miteny anao aho fa aza mierika erin'ilay tsy manjary reny io e nalefany io mba hanakanany antsika mitazoma mafy nareo fa alefako faran'izay mafy ty fiary ty a sady ny lalana raha teo efa mba tsara ihany tsy misy atahorana sady malalaka e samy mivavaka mafy aloha mba tsy ho tonga ety amintsika iny tadio be iny fa ahoana koa izy zany e tolevina mpandehanany le tadio nikotrobaratra koa mijanona tampoka dia sanatry tsy misy etsova e sa ahoana vokatra ty misy ny vity ty zay fa nanjavona ny heriny ho aizy eo anefa e tsy mahalala hoe Andriamanitra amin'ny tompony hery rehetra Malaika, nakupende malaika. Fa aiza koa ary ty dada ny tsy mamaly mesazy mihitsy. efa ho tonga sika izany tena miaika anao aloha pastera raha ty fitondrana fiary ty ka folako ao mihitsy ny familiana tsy nampoziko a na izazany tena mivanaka fotsiny eto rabary atsoy amin'izay aloha sisia enona ny vaovao e ndraso ary aloha Io dada fa miantso. Ahoana dada? Aiza ho ahy dada zao e? efa ho tonga izay e miaraka amin'ny pastera sy tontonary aty za fa ono a sisia aiza ny reninao zao Ka zay mihitsy anery dada zao mamperitreritra ahy e eto ampanofa aza misy niteny mihitsy avy alao izy niteny aloha ary ohatry ny hafahafa tokoa aniza ny endin'izany zareo e so dia mba tsy ranoro ary io e avy alao taitra dia hita eo ary maninona kosa ny ozatanany sy ozatendany zany no to ohatry ny lasa miaenjana tamiko izany pastera angalolamba hoany aloha aingany ianao na ady raha na ridoary tsy maninona e aingany ianao raha vary a fa ahoana pastera atao inona izany omeo aty malaky e ao samy mamatra ny tongony sy ny tanany ataovy mafy dia mafy ny fatotra tsy azoko aniza ny zavatra izany pastera e afatoy fotsiny aloha e tena misy fanatafititra ato aminy ifampitabe tsika loany a ay mbola le tsy manjary ty ihany ny tonga manafika manaraka ty ahoana koa ty misy ranoro afy ty zany loza marina mafy oay to miova miova ane izany zareo e lasa olona antitra be dia mena maso misy vangany mipotra lasa misy ainga nareo tazony mafy ranoro mifatotra io e io ny tena ranoro ty endrika ray ty ranoro ty le dia volona angalatra ny endrika ranoro iny saingy nisy herin'Andriamanitra nanatrika teo dia taraika izy mandidy anareo izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala teto fa fantatro Jesosy fantatro koa pastera fa ianao kosa moa zany mba iza rabary olona lasa kamo mivavaka ve olona tsy maharitra mivavaka miasa amin'ny andro tokony hivavahana ve no mba handroaka anay matoany ianao tratra ny fanofamasy tamin'ny alalan'ny herimaizana dia tsy misy etsony indrindra moa io vadinao io rehefa niditra ny vola dia adininareo Andriamanitra mihena ny fitiavanareo an'Andriamanitra rehefa tonga ny vola tsotra n'ilay nareo tamin'ny sahirana ny fitiavanareo an'Andriamanitra sy amelany kosa aloha nareo an'io e tsaronareo moa nandravanareo anay tamin'ny heritaona toy izao nanara-maso anareo foana ane izahay e ary niantso namana hafa fa na fito ratsy lavitra noho izahay ary niandro ny varavarana misokatra amin'ny alalan'ny akamona mivavaka dia izao ianareo tratranay izao fa ngaty ianarana Jesosy ty raha ngaty tonotonona fotsiny amin'izao a dia enao izao ve ny vadinao moa dia efa misy anay eo anatiny mazava izay e noho izany anjarako ny mandravanao ry Satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miala daholo nareo ry Satana aingany lasa hoa miala amin'ny anaran'i Jesosy iana fa
misy afo mahery vaika be tsara pastery tia veloma fa mino fa azonareo tsara ny zava-nisy rezy mivady a vokatry ny fahalainana mivavaka dia saika potika fandroa indray fiainanareo mba fantatrareo moa fa lalana nidirany dia volo tao aminareo zany hatramy sisi avo nataonareo atsirambina ny fianarany sekoly alahady ny akamonareo mivavaka moa mango fotsiny fiainany fitiavana an'Andriamanitra fitiavan-tena daholo zany fa tsy fitiavana an'Andriamanitra dia izao ny vokany aza takalinareo vola ry Andriamanitra izay nanavitra anareo ary io jereo misy vita velo ohatran'ireny fitomboka fanao amin'ny omby ireny izy izany misy marika enina izany hoe saika ho apetakile dia volo tamin'ny ato koa izany io marika io rabaly a tena zava-doza marina mafy tsisy tsony kosa aloha ny fampitehana fanotelony ka andro izay marina mazava tsara pastera manoloko izao dia hiverina tanteraka amin'Andriamanitra izay aoka izay fitiavan-tena ka marina tena fay misaotra betsaka pastera dia inona izany no atao pastera andao aloha hiditra any an-trano dia hisaotra an'Andriamanitra izay sika vao manderina ary marina tokoa aloha izany ndao ary fa tena enjana indray ny tetika dia volonaka endrika roa iny pastera raha noro anankiray amin'ny fotoana ray ora mitovy saika ianina an'Andriamanitra mihitsy any ry zalara izany dia ahoana tokoa izany ry pastera ilay hoe insiodada be dia nanafatra hoe finosy lamba le resaka famadina ve izany teneninao izany ranoro ie izay mihitsy ahoana ireny pastera tongava mianatra any am-piangonana amin'ny manaraka dia azavaiko amin'ny antsipiriany tena masika sy manara-maso mihitsy anie izany dia voly raha izao tsy amin'ny fiambenana kely fotsiny tsika dia tena saika ampitehana tonga dia mampiasa amin'ny mahery ny maizina azy mihitsy zareo Malaika, nakupende malaika. Dado, nampiasaiko any ny taony idahanao izany ve aky tsy maninona ka aleo fa misy fanazavana ampiko kely dia izao misy karazany telo ny dentifrice azondry ve azoko tsara misaotra dada amin'ny fanazavana ny taony idan ndao ary sika hivavaka aloha hisaotra an'Andriamanitra tena misaotra an'Andriamanitra tsika fa voavonjy tamin'ny herin'ny maizina ieno andao marina aloha ka Malaika, nakupende malaika. dia ny farana treo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe sasatry miarina sasatry miarina nanja mandresy mitsoa Randriamorasata livana andraina sambatra fity mahery fahasoavana nanoratra ny tantara nanja mandresy